Feno voninahitra ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny MCTV. Miaina finaritra miaraka amin'ny fanahy masina izay iarahanao amin'ny Neny Zo sy ny fiangonana ziona mahafinaritra. Dia manahoana daholo isika rehetra mpanaraka nyity fandaharana ity. Androany ny fanahy masina dia te hampahery manokana ny olona ao anatina zavatra sarotra. Mety misy hoe fandalovana ianao hoe tena tsy hitanao intsony izay atao. Tsy misy olona mirary ho ao anatina problème zany. Ary rehefa mitsodrano asika, rehefa mivavaka ho an'ny olona asika, rehefa mirary soa asika, izany eny enariny hoe mirary soa, dia hoe mirary soa anao hoe engane mba hety avokoa ny zavatra atao. Tsy misy olona mirary ratsy izany, fa dia tsodrano amin'ny fitsarana sy ny fiadanana. Misy fotoana nefa tena eninao mihitsy hoe mangotraka ny ady. Androany hoe te hampahery anao hoe tsy hoe ianao irery ihany, fa tena fomba mpiainana. Exodosy 4:4, ny 4:4 izay efa haintsika tsara. Ary na tsy mijery baiboly azy tsika dia misy izy ny tenin'Andriamanitra hoe JEHOVAH hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Teto ny zanak'Israely tena tao anatin'ny faran'izay mangidy. Tena tsy hitan-jareo intsony hoe aiza no alena, aiza no hitodiana, satria ny aorianan'izy ireo tena tafika tena farak'izay tezitra amin'izy ireo. Dia nitafika Egyptianina miaraka amin'ny herin'ny ray manontolony ny kalesiny sy ny soavaly ary ireo miaramila tsara ofany. Ary ny eo alohany ihany koa ranomasina izay masika. Eo anatrehan'izany dia tahaka ny tsy hitan'izy ireo ny zavatra izay ho atao. Fa Andriamanitra teo tena miteny hoe omeo opportunité aneo aminao, fa ianao no nifidiako ary hiady ho anao Tsy hoe inona ny zavatra lalovanao any, fa androany Andriamanitra te hampahery anao izay ao anatina vanim-potoana tena sarotra. Indraindray antsika efa tsy tafavavaka intsony no mihamafy ny onjy. Fa izy Andriamanitra omeo opportunité anehoako anao, fa ianao no nifidiako ary omeo opportunité aneho anao, fa ianao dia tiako. Halleluja. Mampahery antsika rehetrarehetra. Ao anatin'ity ady izay mety hatrehanao ity dia ho hitanao mihitsy hoe tiana ianao, miady ho anao JEHOVAH, mianara mangina. Fa mitoera ao anatina vavaka kosa nefa aza miady amin'ny fahavalo, fa mitoloma amin'Andriamanitra. Dia jereo izany hoe Andriamanitra mandresy ny adinao izany. Dia mirary soa ho antsika rehetrarehetra indray eto amin'ny MCTV. Fiadanana anie ho antsika samita in'Andriamanitra, feno voninahitra